Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika de ndenao famtina vaovao izay vaovao malaza tamin'ny herinandro ity ka ho taterina amintsika izay mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy eto izany vaovao rehetra izany ao anatin'izany ny mahakasika ny raharahan'ny lehibe district tao Ankazbe ary eo ihany koa ny mahakasika ny volavolan-dalàna izay natolotry ny andriamatoa Paulbert na koa Irosia de etsy andanin'izay ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasaringotra ny gouvernora ny faritra Betsiboka fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambany ty vidéo antsika ity mba ahafahana mandravina ny rehetra ny rovantsika vidéo manarakeo ary azadino toraka zany ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika azadino hatrany ny miabone amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nimsesy Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy andela isika fa vetrany tonga de vavany ndawary araka ny fanazavatra ampiantohana dia lohateny maromaro noresantsika anatin'ity famtina vaovao ity ka ao anatin'izany ny mahakasika ny raharaha izay nahavognitra tamin'ny toerany any gouvernora ny faritra Betsiboka izay nalaza tamin'ny herinandro ity mo ity raharaha ity taorian'ny nampidirana amponja vonjy maika ny gouvernora ny faritra Betsiboka dia noesorana tamin'ny toerana ihany koa izy nandritra ny filankevitry ny ministra ny talata 12 Desambra i Jean Roger Randrianjafinindrina voaroarohy amina raharaha fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna mo izy ary efa nampidirana amponja vonjy maika ny milina sy ny fitaovana izay fanana ny faritra Betsiboka no nampiasaina tsokosoko ny trandrahany volamena teny amin'ny reniranony marokoro ka izay no nahavoaroarohy an'ity gouvernora ity ary izao ny afara amin'ny fanongorana azy amin'ny toerana maha gouvernora azy izao midika izany fa tsisy ambony lalàna eto Madagasikara fa izay manao ny tsy mety dia tsy maintsy hiarany lalàna avokoa etsy andanin'izay dia nimoesorana tamin'ny toerana maha lehibe ny district azy ihany koa ny lehibe ny district n'Ankazbe noraisina nandritra ny filankevitra ny ministra tamin'ny talata 12 Desambra ndidim-panjakana nanafoana ny fanendrena ny lehibe ny district n'Ankazbe zany hoe faritra Analamanga ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny district iny ankehitriny hatramin'izao dia olona misa valo no tsy mbola tafaverina izay tazominy dahalo vokatry ny tranga fakanankeriny niseho tany an-toerana ny alahady 10 Desambra lasa teo ka mety ho zay antony tsy fandrimpahalemana amin'ny fakanankeriny zay no nahatonga n'ity lehibe ny district ity nesorina amin'ny toerana izao ano izantsika anazy dia mahakasika ny raharaha izay volavolan-dalàna natolotry ny andriamatoa Rose Paulbert tamin'ny andro vitsivitsy izay nodinihiny izy ireo mo izany tamin'ny 11 Desambra lasa teo nodinihina fanondrony ny 11 Desambra teo tao amin'ny anteny miram-pirenena ny tolo-dalàna laharana faha -002-2022 DPL portant refonte de la loi numéro 94-036 sur la propriété littéraire et artistique izay natolotry ny solombavambahoaka raha sy manana Paulbert na koa Irosy izay voafidy tao amin'ny Tananarivo fahadimy taorian'ny teboka maromaro no nitondrany anteny miran-doholona fanovana an'izany neken'ny solombavambahoaka ny ankamaroan'ny fanovana nentin'ny loholona ankoatrany andininy faha -129 izay nolaviny izy ireo ka naverina tamin'ny fanoratana azy teo aloha ihany ny 11 Desambra io ihany koa no nitarika fivirina voalohany andriamatoa Ranève Raoldine izay filoha lefitry misahana ny faritra Tananarivo eo anivony anteny miram teny ampiantohana no namerena ny fisaorana noho ny nahavoafidy azy ho filoha lefitra ka nanaovany kabary mampikambana ny solombavambahoaka rehetra na inona ny firehana ara-politika ary nambarany fa fifaliana ho azy no nitarika ny fivirina izay nandinihana lalàna mahakasika ny kolotsaina satria mialohan'ny mahampanao politika ho izy dia mpanakanto koa sady mpikabary nanentana ihany koa ny tenany amin'ny fahazotona mivory ara-potoana izay sy zay ara ny resaka volavolan-dalàna mahakasika ny droit d'auteur ity hamarana antsika an'ity vidéo ity dia ny mahakasika ny resaka fianianana izay eo ataon'ny filoham-pirenena afaka andro vitsivitsy zay ary nilaza moa ny filohalon-dahy tamin'izany fa andrivony maromaro ny mpitandro filaminana hahetsika amin'ny fotoana io efa vonona ny arofenitra rehetra sy ny fandrindrana ny filaminana misa 9 ny mpitandro filaminana hahetsika ao Antananarivo amin'ny andro ny 16 Desambra ho avy izao izay hanaovana ny fianianana ny filoham-pirenena Andrindrina Rajoelina tomombana avokoa ny arofenitra rehetra hirovana an'ireo olom-panjakana ambony avy any ivelany sy avy eto an-toerana amin'ny fotoana io tsy hilefitra araka izany ny mpitandro filaminana ary hisambotra avy hatrany izay minia manakorontana araka ny nambaran'izy ireo teo anivony emonaty nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety tamin'ny andro ny 12 Desambra hisokatra amin'ny enora maraina ny vavahadin'ny Barea Mahamasina hizarana tapakila avokoa ireo rehetra hanatrika an'izany lanonana izany ny maraina no anaovana fianianana izay ho tarihiny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary tolakandro no hanatanterahana ireo hetsika ara-kolotsaina maro isan-karazany ho fiaraha-mifaly amin'ny voaka malagasy ary ho faranana amin'ny afomanga lehibe izany izay ny tafatafa izay nataon'ireo emonaty tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 12 Desambra lasa teo izay raha tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity vidéo antsika ty androany ka dia manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravona nireny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manarakeo manasitsika ihany koa ilekeny vidéo antsika ary manasitsika hatrany hiabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tonga Nouveaute gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa
kono fatia vola Tiano atao za tsy manambola kara ery patron tsy mavidy ty sazy valerana million rosao kazameky mila molo hanao kazameky mila molo kazameky mila molo hanao kazameky restaurant pizza glace am gastro ampifalifaly anao isan'andravaky zao za koa fa tsisy vola montsomontso ndavanao mefity zazany katepa kazameky mila molo hanao kazameky molo kazameky mila molo hanao kazameky